ozy izy hoe tsy mitovy amy Rajoelina sy Ravalomanana sy ny filoha teo aloha izy le filoha Mikaela am'izao fotoa zao fa filoha manana basy. Zay ny teniny a. Zany atao hoe lapsus révélateur. C'est une menace d'une manière indirecte. Et c'est pas fini. Mbola ozy. Filoha manana basy ka raha sanatria misy raha mandrika eto. De tompona andraikitry nareo Gen Z, ozy le mamy be, tadidionareo iny rangahy iny a. Raha misy raha mandrika eto, anareo Gen Z tsy fosika tsy montraka reo, nareo no responsable voalohany. Satria nareo ohatra mitady zay raha tadiavinareo, nareo io boko sady na tianareo na tsy tianareo na faly nareo na tsy faly, anareo Gen Z tsy mazava, nareo tsy Gen Z raiky le tena hoe tia tanindrazana, nareo tombotsonareo manokana amin'ny alahelo-tsezanareo any. De nareo sary adala rehefa tsy sitraponareo zany. De nareo rehefa tsy impiry zany teny rehefa manino raha manao ohatranay. Ataova anaty lohanareo. Fa io tsy mitovy amin'ny président Rajoelina ndraiky président Ravalomanana, io président ao io. Io présidentsika colonel Mikael tsy mitovy. Tsy mitovy. Reo sasy reny président tsy basy fa ty président manana basy. Anareo mihitra efa asa hoe lasa nareo rapisy de misy olona mpikomy tambasy manampy anareo de nareo mihitra hoe andositra ohatran'ny Rajoelina i président mitondra antsika amizao io fanavozana amizao. Za de miteny aminareo anareo Gen Z io raha misy raha mandrika eto sanatria mivava ladinlela atoato fa zany ndraiky aloha za tsy minao zany satria ombenimbeny fa teneny fa efa Andriamanitra le anaratsika mihitsy miditra misetra amity fiainam-pirenena Madagasikara efa mba malahelo koa izy nanome Madagasikara nanao Madagasikara ho lavorary ho tsara ro batitsika. Izy miditra amizay jereo zavatra mandalo jiaby tsevitsevy zay raha hitanareo jiaby jereo zavatra jiaby misy miracle ne mandalo jiaby efa tsy azonareo any tsy haiko nareo Gen Z donc olo mba manam-pinoa mba olo mivavaka nareo tsy haiko na olona mpapitsa l'église koa fa raha olona manam-pinoa nareo mino an'izany fa misy ny herin'Andriamanitra herin'ny fanahy masina hitanareo foana raha zany. Aza varina hoe fa mba jereo foana le Andriamanitra ambony jereo foana hoe miasa tokoa ve Andriamanitra amizao firenentsika fa latsika mikady zao io. Zany teninareo fa zay io zay mba mahita misy raha tsy milamina ny ao misy raha tsy tiany fonay mihitsy ao ataon'ny fitondrana amizao fanavozana amizao fa patience satria mbola 5 mois io question de bonne compréhension foana. Raha olo misy mijery tsy mila ampianarina zany tsy mila ampianarina. Ery 16 ans hainareo 16 ans ty tsisy raha manjary tsy hita tsisy raha manjary boka nangady lavaka zao ty tsika sady mbola manoditra lavaka no mbola hamboly zaka zany tsy vita court terme mila fotoana. Ianareo zay misy raha mba tsy milamina tsy tiany lohanay mihitsy ao raha ataonareo zany zay misy zavatra tsy tiany fonay tsy tiany sainay tsy milamina koa ao fa patience hitanay le fanjakana miezaka manao. Ny teny alohaka eo amin'ny télévision sy ny fahitalavitra na Facebook tompoko dia assumena hatramin'ny farany. Tadidinay ianao mamy be ny teny an'iny fa pour nous c'est une menace ouverte hoe raha misy raha mandrika ozy anao dia tompon'andraikitra anareo Gen Z oleretsy Gen Z mitondra banderole de Gen Z no andatsadra sa ilay manana basy no andatsadra. Mais vous êtes vraiment, je sais pas comment vous qualifier, mais mitony tenany ianao zany mambe. Zany hoe fa mampiomana anao zany fa vous allez tirer sur la gâchette. Averiko tsara ny teninao. Mety afaka mamafa malaky an'le publication anao zao fa mety ozana hoe ty ohatra nisy naharaka le fika. Fa vetivety ny olona efa mahay manao capture d'écran. Zao ny teninao texto hoe tsy mitovy amin'ny Rajoelina sy Ravalomanana sy Rajaonarimampianina ny filoha Mikael fa filoha misy basy. Ary tena hitanay mihitsy aloha izy mitana basy atao anaty hélicoptère. Ok. De enao miteny hoe raha sanatrika misy raha latsaky eto amin'ny firenena dia tomponatoka ny Gen Z. De ono ary zareo izy aloha tomponatoka mandratsadra ny manana basy ve sa ny olona mandeha amin'ny tanam-polo miaraka amin'ny banderole sy ny mégaphone. De hoy aho koa hoe raha misy raha latsaky eo amin'ny 13 mai eo de tompon'andraikitra ianao mamy be sy ny olona naniraka anao. Zay le ampitenenindra ny olo
rehefa ny lohany sy ny sainy no maloto. Be loatra angambany le vola voaray de tsy haintsony le mametra an'le teny fa rehefa mamandray fitenenana amin'ny tontabajotra tony omanina mialoha fa tsy mandeha amin'ny hafanampo. Fa zay le atao hoe lapsus révélateur. De voizina zany atmosphère de peur. Zay zany zao zavatra voizina hoe ampiororona de manière indirecte. Mbola otorizako mantsy io teny io. De miteny IPRRM hoe zany eo izy tsy naninona zareo. Zaho tsy naninona zareo fa mbola ho hita eo nanaovana azy. Le retsy. Tena hita mihitsy hoe sokajy ray ianareo a. Mbola ho hita eo nanaovana azy. Fanao inona ianao? Fataonao ino reo zaza reo? Ataotsika aza hoe mikiomy ireo. Ataotsika aza hoe contre anao reo. Est-ce que ça vous donne le droit? Sanatiaviny zany. Hikitika an'ireo zaza reo. Tsy ndiko tsara hoe reo zaza ireo. Satria anao misy miteny hoe mbola zazakely nareo. Mifandanja ve ny heriny hoe tafika tsy zaza? Ohatrany manana mémoire courte tsika voaika natra nisy an'izay teto a. Tsy navoaka anay teto fa nisy information voarainay taty fa zay moa tsy mamoaka nisy afaraniko misy eto hoe araky ny feo renay fa tsy fantatra zay fa marinany de efa mampitandrina anareo tanora aho fa nisy 4x4 mandeha any hono tao hono aloha tsy misy plaque immatriculé de miodiody eraky ny tanàna. Misy GNZ raha no fanambarana official tao amin'ny page GNZ Madagascar official satria moa page zaro official misy be le GNZ tsy haintsony le copie-collé sy fake hoe mody mba hoe tsy manao ininana eo fa mahazo intimidation zay ary mahazo convocation aty ambadiky ary zay ny tena mafetsy be nyreto olona reto. Izy zany ty velana ohatra hoe tsisy ininona fa ianareo tsy mahalala fa any ambadiky any mandeha ny intimidation. Mila toana io na ininona teny manolo le misotro ny vola tena manolo le de raiky mitsy fa le vota kely ny fatana iny nanamafona azy de zay ny zava-misy makasita raha mbola midena midika any fotany namana anankiray io. Ny resaka angovo moa zany zao solika indrindrandrindra ny tena isy amin'ny tanàna say maro sy ny hoe ahoana no fandeha ny fetraika ny fiainana an'le izy fanazavana teknika be mihitsy koa nataon'le ministra vaovao hita ihany izy hoe tena olona avy ao amin'ny OMS satria tena tompona ndraiky rato anivona OMS na ny office malgache des hydrocarbures na office-ny akoranafo zany ity ministra vaovao misahana ny angovo sy ny akoranafo ity ainy ary voafehan'le izy ara-teknika zany fa eo amin'ny lafiny ataontsika hoe anatina gouvernement zany io satria transversal be izy mety misy fanapa-kevitra amin'ny lafiny teknika hitany fa misy lafiny amin'ny lafiny arabola de tsy maintsy misy ministera hafa mety lafiny logistique amin'ny lafiny fitaterana de misy ministera hafa ihany koa tafiditra ao anatin'le izy sy ny sisa dia am'ty ndray mitoraka ity moa zany ministeran'ny volany tena isan'ny miara-miasa akaiky ao anatin'ilay fanapahana zay mety ho avin'ilay momba ny vola. Efa misy antso vonina momba atikeo tsy ampiandrasana hely anao mandrosoary. Allô? Eny ary. Miarabe. Miarabany Top Radio. Ohatra malefadefaka ianao zany ahoana fandeha nga milahatra solika sa ahoana? Momba le resaka Amerikanina sy Iranianina teo e. Tika oka tsika tsy incliné niga fa zay fa mpitondra ka mamono olona na eto amintsika ara de tsy mety. Mamono olona daholo na ny Amerikanina na ny Iranianina na ny Israelianina mamono olona fa tsy hoe raha fa ny Amerikanina mamono de tsy mamono efa ny Iranianina ihany no mamono samy manana fiandram-pirenena mihitsy sy olona filoham-pirenena hafa riny andeha hamono filoham-pirenena anankiray ary tsy mety zany tsy azo atao zany. Zay midikako amin'io momba le resaka eto amintsika ny aloky resaka solika sy resaka jiramaky mihitsy ny tena tsy ohatra manomboka any mandeha ny izy le izy tokony hoanana paikady haiko hoe vafika inona moa zany tsika anatina teteza mity de inona ny tokony ho atao zany ny tokony atao jirena fa eto amintsika na ny fifidianana filoam-pokany ary ohatrany tsy ho vita le fitondrana amin'izao inona zany zavatra tsara maso voanjobory ary voembany eo mifidianana an'io de efa mety io fangatsanana de efa mampokany ohatrany de tournenany amin'le zavatra hafa koa le izy neo tsy afaka ny kely indrindra tokony ho alamina tsy voalamin'le fitondrana le be indrindra ahoana moa ny eritreretan'ny olona fa ho voalavo voaderitsika zany zavatra zany.
ino zany efa nazava be tany fianaratsoa tamin'ny farany herinandro ny herinandro masina teo hoe mbola tsisy fifidianana aloha alohan'ny concertation nationale fifidianana filohan'ny fokotany moa tena andesana be koa tao anatin'le izy fa tonga de amin'ny fifidianana amin'ny akapobeany mihitsy somary tena fanokevitra be koa miteraka adevitra be io mikasika resaka ny fokotany io eto Antananarivo renivohitra fa ataontsika hoe 4 volana zay nefa nisy hoe famolavolana lista inainga tamina fivoriana maro samihafa amin'ny andray anjara-toanjany KMT ny komite miariny mandrindra ny tolona sinisisa fivoriana tamin'ny arrondissement samihafa hoe anolorana zay fanolorana se fokotany de fa tonga tany amin'ny préfet zany le izy tsy hoe fa tonga na hoe ohatrany fa tena efa tonga fa raha jerena amin'ilay zany jerena an'ilay zava-misy ne tsy fifidianana se fokotany tokony ho vita aminao hoe fivoriam-pokon'olona tsy mety tsy de tena hoe ilana logistika be hoe tena tetibola be na salan'izany fa io moa zany miankina ny hoe fandaminana avy any ambony angamba fa raha mijery ny zava-misy ny fotony sy ny hoe manao zany rafitra fokon'olona zany fokotany tsy tokony olana manao fifidianana zany na tsangatanana anaty fivoriam-be ary dao ny antso manaraka ary entomko fokon'olonameno metasy kokoa kasy tokony pilevana farany saingana ihany koa ny mikasika an'ity se fokotany ty restan fokotany ty faraka ny fahitana azy tsy de nao tamin'ny tavozavozabeny any ty fanavozany ty ny fanavozany zany rehefa olona avao de mila zavatra maika maiky ary tena efitra iaingana ary maty fa hatramin'izao elan'ny ala le mangamasaka ty efa elan'ny hitana mangamasaka hatramin'izao mbola tsisy maseho fokotany iray a ho tendry ty fanavaozany ty ela loatra andrenareo fokon'olona matao iaingana tsy mila logistika marina izy io fa izy iny ohatra ny karakarain'ny ministera hita tsy mila tsy matao vaingana rery zareo tena mijanona fokon'olona toratoko satria izao koa manko nampiasan'le adevitra hoe rehefa mivoaka ohatra le didiny teo amin'ny conseil d'état Antananarivo renivohitra hoe averina ny fifidianana eto de isana be resaka be mihitsy ny tena satria eny anivon'ny fokotany no manomboka io zavatra io hoe fanotikodinam-bato ny fanaovana fanivanana manivana zany ny olona hiditra ao anatin'le izy mpifidianana sinisisa de efa betsaka ny taky an'leo tokony hovaina ary tokony rehefa nanjereny ny karazana veta ny fianaratsoa raisina ny antso manaraka mazava am'izay le dao ary zay resaka carburant aloha no zany nanaraka ny filazan'ny misy ny angovo amaly hoe mety hiakatra tsy haiko hoe 200 sa ohatriny mba tsy andoavana vola be indray any amin'ny opérateur'ireo de raha tsy diso tsy haiko ohatrina par litre ny taxe lany amin'ny carburant io ny TIPP an'io ny banque mondiale nananirany nasina TIPP io de raha tsy zakany vahoaka izy re fanjakana ka maninona raha isorona le TIPP na ena tany raha ena ve le TIPP de mbola miakatra 200 ihany ve io tsy fantatro aloha fa tamin'ny andron'ny Ngarajoela reny nisy mpanohitra tabataba be ny mihitsy hoe mavesatra be nge le taxe amina carburant de ny opérateurny carburant ve nandony taxe tany fanjakana sa tsy nalohany zany mila nytanina de efa tarina fa tonga de mandray décision hafany faharoa isika ho any lazaiko maly rehefa tsy haitsika ny tantaran'le firenena io de tsy tavavoaka atsika zay tao ao hoe meko anankiray nareo tamin'ny andro ny fitondran-dramana tsy tompoko de nataony miaramila daholo ny gouverneur ny 6 province kuna ninona ny nety de zao zany maninona raha atao miaramila gendarme daholo ny chef lehibe ny fatra tsisy fidina nge io aza mbola miresaka démocratie zany aloha ny raha mbola tsy fifidianana eo any amin'ny fifidianana de resana am'izay ny démocratie tiany lany io tsy nangala-bato fa isika io ange anatina rafitra extra constitutionnel ny olona apetraka eo atendrena daholo de inona koa zany zao manahirana raha solona PCLS daholo ny chef pokotany efa natao teto nge zany tamin'ny 92 no solon'ny ASAES ny namany PCLS daholo any président pokotany zay voafidy tompoko tamin'izany no solon'ny PDS daholo any rehetrarehetra tamin'izany satria mbola tsy fifidianana le rafitra teko itsika zany mila manaraka efa nisy an'izao nge teto hoe averiko foana efa nisy transition telo teto Madagasikara ary efa nisy intérimaire telo de itsika zao izany za tsy mahafantatra hoe transition zany tsika io sa intérim zay ny tsy haiko ary antaniko foana zay miresaka amin'ny télé sy radio sy tratrako hoe efa intelo nandalo teto nanova république ny transition efa nisy telo teto any atao hoe intérim fa ity farany ity tsy haiko ty hoe intérim sa transition
dia manontany tena hoe ino zany io fa za mba nanaraka tantara-pirenena ka mbola tentsika ny tantara-pirenena sy nisy teto dia miteniteny foana antsika nika saotra tompoko eny ary io moa ady hevitra be tsy fiafarany io fa tsy haiko hoe tao ambadika le fanazavan'ny filohan'ny fanavozana tany fianaratsy hoe lalam-panorenana no mbola mitondranany teo amin'izao fotoana zao ary nampiasa n'ilay ataontsika hoe organe régulateur ny ACC namoaka n'ilay didy mameno fahefana ny fitondra amin'izao fotoana zao dia eo amin'ny fanatanterahana ny asany filohan'ny république ndao raisina ny antso manaraka manahoana nisy fiovana ny fifandraisana ndao indray ary eny tompo eny ary lakely avatetrin'izany manohan'le resaky drona teo ngam misy inazy teo de misy apiko kely mariny zany efa nisy an'izany tamin'ny andron'ny général Ramanasoa fa inany tena fitondrana tena purifiquement maranile fa ity eny ny déclaré ny fitondrana fanavozana fa tsy fitondrana maranile ary tsy teteza mihitsy raha ohatra miditra amin'izay tsika hoe ho tengena ohatra an'izay daholo izy dia avoay ary ny sarsana ny fitondrana tetezanita avoay le fa dero fitondrana le fitondrana tetezanita ary déclaré hoe tetezanita ity zavatsy fa itsika manao an'ilay intérim ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny teny fa intérim ary mbola io izy vory ao foana isaky ny mandeha ny terrain mbola alokaloky le filohan'ny antenimieram-pirenena izao aliatsika zao dia tsy fantatra hoe mamono makay zary le firenena makay dia anao fifidianana satsy anao sahirana atsika ny fivo amin'ny resaka sefipoko tany zany zay dia tokony anahirana fivoripokon'olona marina dia mahavita an'izany tsy ilaina organisation inony zany marina zany dia nitenenka hoe resaka voanjo bosy tsaramaso ny fidiananao dia izy zany zay ilay izy raha fahiditra amin'izay tsika alefosy dia izy mety hoe fa asio rafitra mitondra n'le tetezamita hoe izao le rafitra ahafahan'reto manao an'izay fa tena tsy hainy mihitsy hoe inona le rafitra mitondra an'ilay izy na itsika atao anatiny ary fanina za manohana le fanavozana fa fanina tanteraka mihitsy aho hatramin'izao hoe mahaiza tsika zany ho aitsika dia mamono makay isika zay angamba fa mitsoka dena eny ary fanamariana avokoa moa zany fa ny hoe-kevitra fomba fijery mbola raha ratsy mety vita io hoe ndao lo raisina ny antso manaraka miverina ndrem-pandeha ie raha zany mpitondra io aza manolokevitran'io ataoko ohatrany amin'ny Burkina Faso io miantona daholo afa tonga de révolution a de mijanona aloha fidianana mahatonga daholo ny atoko politika fa alao aloha hoentina ary resaka ekonomia mibazena fa raha mbola ikivazavaza amin'ity politika iza sao de fanina mihitsy hoe amin'ny herinandro ity misy concertation nationale tsy fantatry misy firy tsy haiko hoe misy piasika misy misy kianjabary ady manambola kory zalahy reto organise tikay a de amin'ny namako teo dia rahandreatsy ny ranony fa mba manaraka raharam-pirenena io ary fa fanina mihitsy hoe tsika ty dia ahoana izy ty inona marina ary le atao eto misy olona vao niteny renina tsy haiko tamin'ny volana février projet koa izy maly anatina ministère renommé nandrim-pandeha indray za tompoko mba manaraka rahafanina dia misy famitahana ny le lalam-pandrenana 4e république de ratsiratsy kely lalam-pandrenika misy an'izany